de proximité communale ary io efa ny fampidinihana dia miditra ao anatin'le plateforme zany ny toko HVM manohana ny candidature ny andriamatoa era-fahamanana sy ny lista zay entiny zany Tananarivo nijerena Tananarivo miafitra izy sy ireo olona miaraka aminy no eritreretina fa hitondra avy ny fanirinyity Tananarivo ity. Hita hatreto ny fametrahana ny candidature zay misy ny faritra zay misy lista 100 misy ny latsaka kely zay. Raha rotina tomboky le fotoana ianao isan'ny tafiditra ao anatin'le nangatahany fiasan'ny Hermady ny fametrahana ny ahitsiko angambany izy hoe ny nangatahany piasan'ny Hermady izy ianao apahany amin'ny piasan'ny Hermady no mangataka ny zavatra io tsy raha ny tenako manokana tsy miditra polémique amin'io zavatra io satria ny zavatra ho ampatsihiviko fotsiny angambany dia tiany hoe raha ny compagnie Air Madagascar dia fantatsika fa mandalo ary mandalo fotoana sarotra satria misy ny fahasahiranana lehibe dia lehibe eo amin'ny lafiny ara-bola io moa dia io zarainana compagnie aérienne maro zao fa teto Madagasikara no ny antony maro samihafa dia vao maika tena mafy izy ary raha ohatra ka misy ireo le entreprise naiza tany mandalo zavatra mafy toy izany manana fahasahiranana ara-bola dia ny zavatra ataony tonga voalohany dia ny manao an'le procédure de assainissement zany an'le hoe mandoaka piasa ny ao amin'ny Hermady ny tapahan'ny filakevim-pitantanana dia tsy nanapaka an'izany mandoaka piasa izany mihitsy raha ny hitantsika dia misy le hoe mesure de redressement izay napetraky ny Air Madagascar ary natoboka moa izany tamin'ny fanovana ny mpitondra atao amin'ny Air Madagascar ary hitantsika mivaingana ny zavatra misy amin'izany satria misy ireo le fiaramanidina izay tonga ATR 72 600 anankiray nefa efa livré ary efa miasa dia misy le 72 600 anankiray izay ho avy amin'ny fahavalony volana may ity ary misy boina 737 800 zay tonga amin'ny voalohany volana jona raha io le mesure de redressement io tenenina amin'ny manokana dia zavatra anankiroa no azo tenenina voalohany aloha dia manampy tanteraka ny mesure de redressement io ny fitondram-panjakana malagasy ary izy io dia neken'ny FMI sy ny Banque mondiale ary nolazainy mihitsy nisy fivorena manokana momban'izy io no hoe voalohany atao anatin'ny taona maro no misy zany mesure de redressement ohatran'izao tao amin'ny Madagasikara. Ny zavatra faharoa tiana ho amarinina dia ity marina fa nisy ny fotoana nahary izay nanampiany ny fitondram-panjakana ny Air Madagascar satria ny fitondram-panjakana izay nisesy teo dia tsy nandao mihitsy ny Air Madagascar ary tamin'ny herintaona dia efa nisy ny fanampiana ny eto fitondram-panjakana fa nanomboka rehefa mipetraka ireny le mesure de redressement ireny dia mahita ny rehetrarehetra fa nanomboka tamin'ny volana décembre hatraty aloha zao dia tsy nisy intsony ny subvention izay namena ny Air Madagascar fa dia masana tanteraka ny Air Madagascar zay ny zava-misy ao amin'ny compagnie Air Madagascar ny tena hoe tsy tia anao polémique amin'io zavatra io fa io dia ny asa vita ny fampitsarana ny zavatra io misy ireo nakebiaza ny piasa ao amin'ny Air Madagascar zay dia hiasa ary volana hiasa ny mpitondra ao amin'ny Air Madagascar aloha dia hatreto dia manao ny asa araka izay andrasan'ny actionnaire ny Air Madagascar ao aminy ka dia zay ny zava-misy teny vaholana ka tsy vaholana moa zany etiko zany mbola mila inona koa tsika mbola misy PDB io hoe ny Air Madagascar PDB ny zavatra mbola tsy mety ekeny zany raha zao nametraka ny resaka fidirana an'ireo planina teo
mandrava tonga le aéroplanina vaovao iny fa mbola tsy ampy iny ary nampiasaina zany le aéroplanina efa misy eo manana le 737 raha iny sisa zao ny ery Madagasikara fantaritsika fa iny dia efa somary efa zokonjokony ihany nefa ny programme napetraka zany dia efa mbola ao le aéroplane iny amin'izao fotoana zao dia raha vao ampaniny indray mandeha fotsiny iny dia mikorotana daholo le programme zany rehetrarehetra zany no arenina iandrasana le aéroplanina vaovao izay ho avy atsoatsy.